Fanafatesana olona iray kosa ny lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalam-pirenena voalohany iny ny tsy fahatombanana ara-teknika teo amin'ny fiara no nahatonga izany lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona izany. Andao rahantsika avy hatrany ny fanazavana mahakasika izay. Olona iray ny maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana nitranga tamin'ny lalam-pirenena voalohany iny ny alarobia tolakandro teo. Olona enina hafa kosa ny naratra. Raha ny fitantaran'ny mpamily dia vokatry ny olana niseho tamin'ny fiara nentin'izy ireo no nahatonga izany loza izany. Nahatonga ilay loatra zany tsy hoe avy amin'ny sofira zany fa resaka mpanina tiakondiavana automobile zany nahatonga ilay izy. Le zanty zany mivaky le zanty. Avaizina areo no andeha hoazany. Fanarivony mamy zay. Dia tena biambiaty. nisy olona firy taona areo tanaty fiara. Saika mety amin'ny valo amizay. Inona na nile toerana io? Mpizaratany. Mpiavana daholy tanatin'ny fiara. Mpiavana daholo izay menakafa daholo tsy solokafa ny teo anatin'ny fiara nga mateo amin'ny valo miaraka ilay satria ny sarak'ilay kombola no zany satria ny fiara moa zany neuf place ihany dia tsy mety loatra ataony ohatran'izay satria mifantsakana be miakatra any dia teo amin'ny valo mety valo miaraka ilay ankizy matindriky zany dia mbola misy kely moa anankiroa dia anankiroa fanampiny kely zay nahitana ainana fohy tao anatin'ny fianarena fohy. Fianakaviana avy namonjy famadihana ity fianakaviana niaran-doza ity. Fidy miaraka izy ireo tao anatin'ilay fiara izay potika tanteraka araka izao hitantsika izao. Mahatonio moa ity ramatoa ity, ireo naratra kosa dia avy hatrany dia nentina tany hopitaly Tao Tsironimadidy.